Fahamirava antsika riavana tratra ity alakamisy fa 8 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina antsika niva dia ny boky ny mpitsara. Mpitsara toko vahatelo andiny fafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Mpitsara toko vahatelo andiny fafito ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany perikopy voalahatra mofinaina izany riavana. Ary nanao izay ratsy eo mason'i Jehova zanak'Israely ka nanadino an' Jehova Andriamaniny. Ary nanompo ireo Bala sy Asera, dia nirehitra tamin'ny Israely ny fahatezeran'i Jehova ka nivarotra azy eo an-tanan'ny Kosana Risataima mpanjakan'ny Mesopotami izy. Dia nanompo any Kosana Risataima 7 taona ny zanak'Israely. Dia nitahina tamin'i Jehova ny zanak'Israely ary Jehova nanangana mpamonjo an'ny zanak'Israely dia namonjy azy dia Otiniela zanak'Alainy Kenaza zandrin'ny Kaleba. Ary ny fanahin'i Jehova ny tao aminy dia nitsara n'Israely izy sady nivoaka hiady. Ary Kosana Risataima mpanjakan'ny Mesopotami dia natondro Jehova teo an-tanany ary nahery ny tanany ka namely an'ny Kosana Risataima. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny boky ny mpitsara riavako no mofinainantsika amin'ity andro ity ary tononona amintsika amin'ny alalan'izao mofinaina izao ny fahasoavan'i Jesosy. Mpitsara toko fahatelo andiny fafito ka hatramin'ny andiny raika ambin'ny folo. Lay boky ny boky ny mpitsara zany dia mitantara ny fivadibadiana zanak'Israely. Asehon'ny boky ny mpitsara fa Andriamanitra dia mpamindra fo, ny zanak'Israely kosa dia mpivadika, firenena mafiatoka. Ny boky ny mpitsara rehefa maty ny mpitsara dia adino ny zanak'Israely ny fanekem-pihavanana nataony tamin'Andriamanitra, dia tezitra mirehitra amin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'Andriamanitra ary avelany ho isy dahalo na firenena ratsy fanahy mambabo sy mampangirifiry ny zanak'Israely. Mandritra fangirifiry ny zanak'Israely io nefa dia mitodika amin'Andriamanitra indray ny zanak'Israely, mivavaka, mibebaka, miantso vonjy. Dia miaino azy Andriamanitra ka maniraka mpitsara indray hitarika azy sy hamonjy azy. Rehefa taona vitsivitsy eo indray dia adino ny zanak'Israely indray Andriamanitra ary dia mandefa fa dahalo indray na firenena ratsy fanahy Andriamanitra ka mahatonga ny zanak'Israely mibebaka sy miverina amin'Andriamanitra indray ao aorian'izay kapoka izay. Dia toy izany hatrany ny fangalam-pirin'Andriamanitra sy ny zanak'Israely eo amin'ny boky ny mpitsara. Rehefa maty ary Josoa dia niodina tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely amin'ity hitantsika amin'ity toko fahatelo ity, ary naveran'Andriamanitra ho nanompo any Mesopotami, any mpanjakan'ny Mesopotami Kosana Risataima izay 7 taona angarangidina no nanompoany ny zanak'Israely azy. Dia ndrahan'Andriamanitra kosa izy taorianany tarainany, ndrahan'Andriamanitra Otiniela zanadralahin'ny Kaleba mba hanavotra azy tamin'ny tanany Kosana Risataima izay mpanjakan'ny Mesopotami, dia afaka ny zanak'Israely nandritra ny 9 taona niadana ny tany. Izay ilay tantara. Fa inona ny afaka no ataontsika hoe zavatra efim-panahy ny boky ny mpitsara tenenina. Ny zanak'Israely raha tena mamakitsika dia mora manadino ny fanekerana atao tamin'Andriamanitra. Inona reny mahatonga an'izany? Ny hoe mora adino ny zanak'Israely ny
ny fanekenana atao tamin'Andriamanitra. Ary tomora amin'ny zanak'Israely mihitsy aza ny miala amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Ary toatra ny zavamora amin'ny mihitsy ny manompo Andriamanitra tsy izy. Toatra ny zavamora amin'ny zanak'Israely mihitsy ny miala amin'Andriamanitra reto dia manompo any Bala sy Asera. Nefa nahita fahagagana betsaka teo mason'Andriamanitra izy. Nahita zava-mahagaga maro isan-karazany. Nefa dia vetivety eo. Hitantsika tamin'izany hatrany anefitra io ny hoe voaviana no nampitan'Andriamanitra ny zanak'Israely ny ranomasina mena, nampahitan'Andriamanitra ny zanak'Israely fitahiana nampandreseny tamin'ny fivoahanany Egypta. Nefa vetivety eo dia manao ombalahy kely volamena. Fa nahoana reny zanak'Israely no mora manadino, nahoana ny zanak'Israely no mora miala amin'ny didin'Andriamanitra. Raha afaka malala tsy ny tsara ny zanak'Israely akory ny anton'izany zavatra izany, ametrahantsika izany fanontaniana izany sanatria dia sanatria. Fa ny antony tantarana nantarana zanak'Israely dia tantarantsika koa io. Tantarana zanak'Israely dia ao amin'ny soratra masina dia tsy hoe tantarana zanak'Israely ihany fa tantarantsika, tantaran'ny firenentsika, tantarantsika tsirairay avy, tantaran'ny fianakaviantsika. Ny soratra masina rehefa ko malala tsy hoe marina tamin'ny zanak'Israely ihany fa soratra masina dia tena tantarantsika ihany koa. Satria soratra masina dia marina amin'ny olona rehetra ary marina amin'ny fotoana rehetra, marina amintsika rehetra koa. Noho izany dia izao tantara mpitsara zao dia tena tsy hafa fa tantarantsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny koa. Ary mametra-panontaniantsika hoe nahoana koa moa ny kristianina ry havako no mora manadino, mora mivily manao ratsy. Ny Israely ny fiangonana zany no Israely vaovao. Fa raha mijery koa tsika dia izao ny fiarahamonina iantsika ankehitriny dia hitantsika hoe tena mora manadino an'Andriamanitra isika. Tsy ny zanak'Israely ihany fa isika mihitsy koa dia mora manadino an'Andriamanitra. Noho izany tsy ny zanak'Israely ihany no olana eto fa itsika ankehitriny koa ry havako. Marina fa mety tsy hisy Bala sy Asera tahaka ny zanak'Israely intsony no ahitantsika azy amin'ny endrika ankehitriny, fa mety misy Bala sy Asera hafa indray eo amin'ny fiainantsika. Hatakalontsika an'Andriamanitra. Mety ny tenantsika, mety ny vola, mety ny idealitsika, mety ny faniritsika, ny nofotsika, izany rehetra mety hanadinoantsika ny fanekenana atao tamin'Andriamanitra. Ary tsy ny zanak'Israely ihany tsika teo io mora miala io fa isika mihitsy koa. Isika ankehitriny aza raha tena jerentsika amin'ny solomaso ny finoana sy ny solomaso ny fitiavana sy ny fahazavan-tsaina dia mety isika ankehitriny koa aza no mafy atoka lavitra noho ny zanak'Israely tamin'ny fotoanandro. Raha tsy hijery ny fiarahamonina izay hitantsika, inona moa tsy nataon'Andriamanitra teo amintsika ry havako? Inona koa ny zavatra tsy efa fahagagana nasehoan'Andriamanitra teo amintsika? Raha tsy hiteny efa tsy nivalana retina izay voavy ny lalovantsika teo fotsiny ihany. Betsaka ny fahagagana ataon'Andriamanitra, betsaka ny fitahian'Andriamanitra. Marina fa tsisy tsony ny ataontsika hoe mipapelika mandeha na ny mana hita amin'ny vantana, fa zao tena mbola be dehibe ny mana omen'Andriamanitra atsika. Be dehibe ny papelika na sakafo omen'Andriamanitra atsika, fa zao tena mbola adinontsika ihany Andriamanitra. Tena tsy tsaroantsika ihany Andriamanitra. Ary miala amin'Andriamanitra isika. Ary na dia efa tsy ety intsony ary ka hosana risa taima dia betsaka indray koa ny zavatra mety ho maniry antsika rehefa avy eo vokatry rehefa latsika amin'Andriamanitra izay. Afaka malala ho tsika manao hoe tsy ny zanak'Israely loatra no ny tena tiana tantaraina amin'ity boky mpitsary ity, fa isika mihitsy. Isika sy ny fanadinoantsika an'Andriamanitra. Isika sy ny fialantsika amin'ny didin'Andriamanitra, isika sy ny fananaran'Andriamanitra antsika. Afaka malala isika hoe niala tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely dia miverina amin'Andriamanitra, dia vonjen'Andriamanitra, dia toy ny fiainana, milamina ny fiainana. Fa raha toa ka jerena ary amin'izao andro antsika izao ry havako itony tantarany Otiniely itony sy tantarany zanak'Israely, inona no heviny? Ny boky ny Salama dia manao hoe teraka tamin'ny ota isika dia mora mivily manao ratsy. Ny olombelona tokoa ry havako na ntsika olombelona zany dia mahagaga fa ny ratsy mandrakariva ny fidintsika. Hitantsika ao amin'irany boky ny Genesis io no hoe tena mora mivily manao ratsy.
anany fisainana aza dia nandray ny ratsy mandrakariva nyeritreritina ary na dia ny firesakitsika amin'ny manodidina antsika sa dia betsaka kokoa ny miiba na ny zavatra tsy tsara ny resantsika noho ny tsara. Ary raha misy olona raha milaza vaovao eo ka hoe ity vaovao tsara ity vaovao ratsy dia ny vaovao ratsy ny mahaliana ny olona kokoa amin'ny zavatra rehetra mihitsy io ry havako. Amin'ny zavatra rehetra dia raha misy olona zao andeha ataontsika hoe misy zavatra vaovao mahafaly tsara dia vitsy kokoa ny liana amin'iny noho ny vaovao ratsy. Ary raha mampita vaovao aza dia zao mandrakariva manontany hoe inona ny vaovao dia zao ny vaovao ratsy sy ny vaovao mampididoza ino ny to mahaliana ny olona. Hitantsika amin'ny pejy voalohany amin'ny gazety ohatra. Raha mamaky ny gazety tsika dia saika ny lohateny lehibe amin'ny gazety dia saika mandrakariva lay vaovao ratsy. Ary iny vaovao ratsy iny ino ny tena mahaliana ny olona. Hoe nisy olona vohitsaky ny camion dia sanatria mipotsaka ny lohany, sanatria nisy scooter mifandona tamin'ny fiarakodia dia nisy loza dia iny ilaharan'ny olona ary vetivety kely dia mepita tariny isy an'izao tariny isy an'izao. Fa raha nisy olona milaza vaovao tsara dia mijanona eo amin'ilay anankiray voalohany andreny fa tsy miparitaka akory aza. Hitantsika ao amin'ny ao amin'ny fiainana andavanandro zany ry havako ny hoe nahoana ary no zany ny toetran'ny olona. Dia ny soratra masina dia manazava fa tsy gaga amin'izany toetran'ny olombelona zany satria teraka tamin'ny ota izy ny soratra masina dia tena mora mivily manao ratsy mihitsy. Dia inona ary no evi-panary avako izay ampianariny boky mpitsara amintsika manoloana zany toetra ny zanak'Israely ary toetra antsika mora mivily manao ratsy zany. Dia inona nataon'Andriamanitra? Raha ohatra ka tohizan'Andriamanitra ity fomba fiaina fomba fifandraisana tamin'ny zanak'Israely ity dia maty kapoka sika ry havako. Maty kapoka mihitsy sika fa tsy ho sitrana. Raha tohizan'Andriamanitra ity fomba fifandraisana ity hoe kapohana dia mibebaka dia avy eo indray mani dia kapohana dia mibebaka dia avy eo indray miverina amin'Andriamanitra dia adinindray Andriamanitra dia kapohana dia miverina amin'Andriamanitra dia ho maty kapoka sika. Ary Andriamanitra aza dia ataontsika hoe efa tofoka ihany tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely fa ahoana ihany ary ataonareo kapohanareo dia miverina dia avy eo indray nareo manadiny dia kapohana indray nareo dia miverina amiko dia avy eo indray nareo an'Andriamanitra ara dia efa vakivava mihitsy amin'ny firaisana amin'ny zanak'Israely. Dia inona nataon'Andriamanitra? Tsy zakan'Andriamanitra ny hoe Andriamanitra tsy finaritra ny kapoka ry havako malala. Tsy toetra n'Andriamanitra, tsy mamaky an'Andriamanitra ny kapoka antsika fa mamaky an'Andriamanitra ny iverenantsika ao aminy. Andriamanitra tsy finaritra amin'ny hoe anasaza, Andriamanitra tsy Andriamanitra ny fanazaziana fa Andriamanitra fitiavana. Fa raha toy izao ny tohizan'Andriamanitra dia mety ho vizaka ihany isika olombelona. Araka ny teny manao hoe ao amin'ny boky Isaiah hoe reraka ihany ny nofo ny zanak'olombelona. Nefa tsy akasitran'Andriamanitra ny mahita azy miala amin'Andriamanitra. Dia inona ary nataon'Andriamanitra ry havako? Ny mofinainantsika omaly dia niresaka ny amin'ny finoana sy ny fahitana ary ny fahagagana. Hoy manao hoe ny paradigma ny testamenta taloha na ny fomba fifandraisan'Andriamanitra na ny fomba fijeriny zanak'Israely ny finoana tao amin'ny testamenta taloha dia izao ny fahagagana no miteraka ny finoana na ny fahagagana no miteraka ny fahatahoran'Andriamanitra. Ary dia tahak'izay koa eto amin'ity boky mpitsara ity. Eto amin'ity boky mpitsara ity dia izao indray ny kapoka no miteraka ny fibebahana. Izany hoe voakapoka dia mibebaka, voakapoka dia mifona. No ilay kapoka zany dia mifona ny zanak'Israely. Ary rehefa tena mafy ilay kapoka dia izao mifona izy. Ary ilay fifonana zany dia mety ho vokatry ny lasa vokatry ilay kapoka fotsiny ihany. Dia novan'Andriamanitra izay ty amin'ny testamenta vaovao. Napetrak'Andriamanitra ny fitiavana. Napetrak'Andriamanitra ny didim-pitiavana. Ny hoe aleo avadika indray ny fiainana kristianina. Ka izao aleo ny fitiavana no manosika azy ibebaka fa tsy mikapoka akory. Tsy siviny lay fibebahana raha ny kapoka no nampibebaka azy. Eny mazava ho azy ny dikan'ilay kapoka fa izao ny tena tian'Andriamanitra ty amin'ny testamenta vaovao ka antony na ny rahany an' Jesosy dia izao lasa ny fibebahana dia ateraky ny fitiavana.
de novan'andriamanitra ndray zany lay paradigma lay fomba fifandraisina ry havako tsy nataontsony tahaka an'le hoe ny finoana ny fahagagana no miteraka ny finoana de rehefa tonga jesosy de hoy jesosy manao hoe zao noho izy ny finoana indray atao miteraka ny fahagagana ka le fahagagana de tsy avy amiko fa avy amin'ny fonareo zay ny tian'andriamanitra ao zayntsika ry havako malala mametraka atsika ho tompona andraikitra zany mametraka atsika hanana ny nofotsika zany jesosy amin'ny testamenta vaovao ka satria rehefa manana nofo sy faniriana isika de mino de ny finoana fandraisana an-tanana ny dikany de manjary tonga mahay mandray an-tanana ny fiainantsika isika rehefa mino tsika de mandray an-tanana ny fiainantsika fa tsy andriamanitra mitantana atsika am'izay heverintsika am'izay heverino mety ihany fa am'izay heverintsika eo mety atsika koa de ny men'andriamanitra zay fahafahany zay tsika hijery ny fiainantsika hitondra ny fiainantsika ka hitondry zany amin'ny finoana de aty tahak'izay koa ny avako malala am'ty boky mpitsary ty ny tian'andriamanitra zany de izao novan'andriamanitra zay toetra hoe mikapoka izy vao mibebaka ny olona fa ina ny tian'andriamanitra de izao ny fibebahan'ny olona de tsy tokony ho vokatry ny kapoka akory fa vokatry ny fitiavana izay no novan'andriamanitra taminany rany an Jesosy de ina nataon'andriamanitra zany de izao ny tian'andriamanitra zany de izao novan'ilay toetra hoe miandry tezerana miandry kapohana miandry faizina miandry teny mahery zay vao mahitsy zay ny tian'andriamanitra ny ova dia izay andriamanitra rehefa tsy mahazaka ny ratsy de inona nataony lay kapoka sy lay fahatezerana lay fahaviniranaandriamanitra manoloana ny faharatsitsika iny dia nafatratra tao am' Jesosy aloha nafatratra tao am' Jesosy aloha ary noentin'i Jesosy zay rehetra zay de manomboka eo am' Jesosy fiainana vaovao ary izay fiainana vaovao zay ny fahasoavana noho zany de zao no lasa ataontsika hoe paradigma na fomba fiainana vaovao na fomba fijery vaovao zay lazanao azy de izao manompo an'andriamanitra tsy noho ny kapoka fa manompo an'andriamanitra noho ny fahasoavana de inona zany ny fitrangan'le izy tsy hoe kapohana de mibebaka de nahazo fitahina sy fandripahalemana sy fahasoavana zay mansa lay tantara eto am'ty boky mpitsary ty niara tamin'andriamanitra de ny kapohana de andevy ny kosana risaitama de navotan'andriamanitra rehefa aveo de nahazo fitahina fa zao navadiky andriamanitra zay amin'ny alalan'ny finoana ho an' Jesosy satria ianao efa nandray an' Jesosy de izao ny fitahina ny lasa aloha ny fitahina ny lasa aloha zany hoe rehefa nandray an' Jesosy tsika de tonga fahasoavana ary fahasoavana zay no mahatonga anao matsiary tena hibebaka amin'andriamanitra zany hoe ny fiainanao kristiana nandray an' Jesosy de tsy nikapoka ny lasa aloha fa nikapoka efa niatra tamin'i Jesosy raha misy zany zavatra lalovantsika ry havana aretina na fahasahiranana ohatr' zany de tsy lay kapoka tahaka tamin'ny andro mpitsara akory io fa tsorakazo mpitiavana hitaizana fotsiny ihany io fa izao na eo aza ny zava-tsarotra zany de fahasoavana io satria manomboka eo am' Jesosy zany de izao ny fahasoavana ny lasa aloha ho an'izay rehetra nandray an' Jesosy ry havako ka vita batisana ny fandray fanasany tompo na ny tsiaro nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy de izao fahasoavana ny voalohany ary de zay fahasoavana zay mahatonga anao hibebaka isan'andro zay ny mahatonga ny sohatra masina nambaran'ny Paoly manao hoe izaho manolo tena satria zaho efa nandray an' Jesosy zany hoe itsika zany mibebaka de tsy nohony ny kapoka na nohony hoe fiezahantsika fa izao satria tsika efa nandray ny kristiana zany rehavako malala de izao manome izy mibebaka izy manolo tena izy satria efa nandray izy tsy hoe manao zany tsika mba handray tsy zay rehavako malala ny kristiana tsy mpanao kady tsy tahaka ny any amin'ny testamenta taloha hoe mibebaka de mahazo mibebaka de mahazo fitahina tsy zay fefa nahazo fitahina dia manana fiainan'ny olona mibebaka isan'andro zay ny fiainan'ny kristiana rehavako malala ny famototra na famadika am'izay mety ho ny aina ny tany any testamenta taloha noho Jesosy ny antony ivavahanao
de tsy tahotra nikapoka fa ny antony ivavahanao de satria anao efa nandray fitahina, satria anao efa nandray fahasoavana. Zay mahatonga n'ilay tenin'ny asan'ny apôstôly hoe mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Satria nahoana? Satria efa mba fahasoavana ianao. Ny mpino zany driavako malala de izao, itsika ny antony ivavahantsika de satria tsika nge efa nandray. Tsy hoe vao mangataka isika fa teny efa nandray isika. Amin'izay fotoan'izay vokatra na conséquence ny zavatra andrasana amintsika. Tsika zany tsy manao chantage amin'Andriamanitra, Andriamanitra tsy manao chantage amintsika. Tsy manao hoe raha tsy mibebaka de tsy omeko, raha tsy mifono tsy mahazo ninina amiko tsony. Tsy zay ny fijery ny tompo amin'izao tsika miresaka zao, satria efa nanome antsika ny zanany malalana izy. De hoy Paoly manao hoe efa nomenanao ange ny zanaka malalan'Andriamanitra, tsy omeny anao miaraka amin'ny maimaim-poana koa fa ny zavatra rehetra. Amin'izay fotoan'izay ny fiainantsika ry havako malala de fiainana efa feno fahafenona. Ka satria tsika nandray, satria tsika zanak'Andriamanitra, vokatra izay na conséquence tokony aninony tsika, tokony olona ho marina sy hibebaka. Tsy vitantsika intsony ny mampalahelo an'Andriamanitra, tsy ataontsika intsony ny mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria efa nandray tsika, satria efa tiatsika Andriamanitra no ny asa ny fanamasina atao anatintsika. Zany riavako malala de tsy olona mora mivily manao ratsy intsony isika. Izao tontolo zao mora mivily manao ratsy, satria ny fiainan'ny zanak'Israely tamin'ity boky mpitsary ity ny fiainany. Fa ny fiainana kristianina tsy mora mivily manao ratsy intsony izy. Satria nahoana? Satria efa eo ambany fahasoavana izy, ary ny fanamasina izay eo anatiny de tsy mampivily azy manao ny ratsy fa mampivily azy na mampitoetra azy manao ny tsara. Zay no izy ny havako malala. Zany hoe novan'Andriamanitra mihitsy ny fiainana ry havako malala tao amin'i Jesosy, tsy tahaka ny fiainana tamin'ny zanak'Israely intsony. No lay herin'ny fahasoavan'Andriamanitra atao anatintsika, no ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra atao anatintsika ka nandraisantsika an'i Jesosy de zao lasa mora manao tsara isika, lasa olona mora mangoraka isika, olona mora tia namana isika, olona mora malahelo ny tsy mety ataontsika amin'Andriamanitra. Tsy miandry kapoka intsony tsika ry havako malala vao mibebaka, tsy zay ny kristianina. Ny kristianina tsy miandry kapoka, tsy miandry famaizana, ary Andriamanitra tokotsika de Andriamanitra tsy ny kapoka fa Andriamanitra ny fahasoavana. Fa raha manota isika de zao ny fanamasina atao anatintsika de mibebaka, mampibebaka atsika hoe mivereny ianao amin'ny lalana marina, mivereny ianao aza manao an'io toetra intsony. Zay ny asa ny fiasan'ny fahasoavana ry havako malala. Ary sanatria ary tsika manota ry havako malala de zao mahay mifono, tsy noho ny kapoka fa noho ny fitiavantsika n'Andriamanitra hoe endreto izaho Andriamanitra, inandray ary ty nataoko androany, inandray ary ty fihetsika nataoko tamin'olo iny, inandray ary ty tsinety nataoko taminao. Tsy miandry karavasy mafy tahaka izay tamin'ny bokin'ny mpitsara, satria zany karavasy zany efa niatra tamin'i Jesosy mba hahatonga antsika tsy hiarana zany intsony. De zao lay zavatra rehetra niatra tamin'i Jesosy, tokony niatra tamintsika efa niatra tamin'i Jesosy, de nampitoeran'Andriamanitra atao anatintsika ny fanahy, de tonga olom-baovao isika. Io mahatonga ny Paoly ny teny manao hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy, olom-baovao izy, efa lasa lay zavatra taloha. Inona lay zavatra taloha? Lay toetra mora mivily manao ratsy. Inona lay zavatra taloha? Lay toetra miandry kapoka vao mibebaka. Inona lay toetra taloha? Lay toetra zay mibebaka na mifona amin'ny lay mifona amin'ny endrika ivelany. Le tahako amin'ny tenenin'ny boky izay ampaminany manao hoe nareo manao fampopavahana amin'ny talakotrokotroka anehoanareo fibebahana kanefa ny fonareo ka lavitra. Satria le fibebahana ataonareo dia fibebahana noho ny tahotra, ny kapoka fotsiny fa tsy fibebahana teraka ny fitiavana. Zany le toetra taloha, efa lasa zany rehetra zany. Fa toetra vaovao ny ianao zao ry havako malala, satria ianao efa nandray an'i Jesosy. De inona le olona vaovao? Le olona vaovao dia zao olona mibebaka, tsy noho ny tahotra ny kapoka fa noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Azay ny tian'Andriamanitra hoe tsy tiako Andriamanitra ny ampalahelo anao, dia hiezaka ho marina, hiezaka ho mahitsy, hiezaka ho masina. Izay fiezahana zay nefa tsy fiezahana teraky ny maha-olombelona koa nefa fa fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. No zany rehefa malala de isika tsy zanaky ny karavasy, tsy zanaky ny kapoka vao mibebaka fa zanaky ny fahasoavana.
dia mahatsiaro fa tokony hanao zavatra mahafaly an'Andriamanitra raintsika ao am' Jesosy. Ivavakysika. Tompo misaotra anao zahay fa efa nampitoerinao ty anatinay ny fanahinao masina. Efa notonononao ho tempolinao zahay any ka manana rikoriko ny fahotana. Tsy te hampalahelo anao Andriamanitra sy ny fanahinao masina ty anatinay. Ny fahatezerana zay efa nataonao niatra tamin'ny zanak'Israely noho ny fialany taminao, de efa nataonao kosa niatra tamin'ny Jesosy zanakao ka tonga zanaky ny fahasoavany zahay. Tonga rainay ianao ary tonga zanakao zahay. Tompo, ampianaro zahay hatsiaro mandrakariva fa zanaky ny fahasoavana, ka tsy andry kapoka na karavasana fa maizana vo hiverina aminao, fa hatsiaro fa efa nandray ny fahasoavanao zahay ankehitriny. Ary betsaka zany fahasoavana tosako aminao eo amin'ny fiainana izany mba handehananay amin'ny lalana marina sy mahitsy. Tompo, ampianaro zahay andreny bitiky ny fanahinao masina andehananay amin'ny fahasoavana hatrany. De ho marina eo anatrehanao zahay ary ho feno fedanana ny fiainana isan'andro noho ny am' Jesosy zanakao. Amen.